toerana misy antsika ara-diplomatika hitantsika ny guerran'ny Ukraine sy ny guerran'ny Russie tsy nanana position claire ity gouvernement ity zany tena manjavozavo mihitsy zany ny politika ara-diplomatika ny Madagasikara no ninona no izy frantsay ve no izy miara-miasa amin'ny Macron efa tsy tika ny tantara anisany nanampy azy ny gouvernement frantsay nanongana marika Ravalomanana ary tonga teo amin'ny toerana misy azy io tsy azo elany zany tsy ny la Frantsa kosa no manao ny mangatsika sy ny mafana eto Madagasikara fa raha manana ny fiandrianana zany Madagasikara dia ny malagasy ny manapa-kevitra amin'izay tiany sy tiany atongavana manoloana ny fitantanana rampitso ho an'ny Madagasikara sy ny fifandraisany amin'ny la Frantsa ahitsiko foana ny olona tsy hoe tsy fitiavana frantsay no iresana amin'izany fa ny tsy fetezan'ny politika ny gouvernement frantsay mbola mifehy ny Madagasikara mbola mifehy ny Afrika ary mbola mieritreritra ny fehy Madagasikara rapitso zay zany ny tsy azo ekeny ary toerina manoloana ny fiandrianantsika Michel no menjana manina zany anareo mpanao politika no tsy mahatonga saina n'ilay vahoaka malagasy hoe Andry Rajoelina manana zobirina vahiny efa nisy ny hetsika nanoerana zany tany amin'ny taona 2024 tamin'ny fifidianana mbola io izy io mbola io tsy mahavita manao hetsika nareo etsim-panoherana anazy hatramin'izao fotoana zao efa hiditra amin'ny any amin'ny fisasana ny mandany Andry Rajoelina afaka ataona vitsy mbola io izy io avita 10 taona ve zany Andry Rajoelina raha mbola hoe zao ile hoe fomba hoentinareo mpanohitra milaza zany ohatra ny Andry Rajoelina ny antony ange dia tsotra lay fanjakana miorina sy misy amin'izao fotoana zao dia fanjakana tsy refesy mandidy amin'ny lafiny fampiasan'olona amin'ny lafiny fampiasana ny herim-pamoretana maro samihafa ary ny vahoaka malagasy zany dia ao anatina vanim-potoana ihany koa izay fantatritsika loatra hoe tena mifanalavitra na iosehatra ny fahatakarana azy sy ny fahalalana sy ny fahaizana dia tena mifanalavitra malagasy amin'izao fotoana zao ny ninona no volena ve zany noho ny politika tsy mahomby ara-pitantana ny eto amintsika zany fa maro amintsika ange ny malagasy tena azo heverina hoe latsaka ambany dia ambany ny tahapahatakarana sy ny fahalalany zany fototry ny olona dia mazava loatra fa manjaka ny tanjaky ny volo maika anakarena ny malagasy naizanaiza malagasy misy amin'izao tsika miteny zao na toerana misy azy tsy amezatsiny azy zany fa mendriky ny anakarena malagasy fa kosa zay sehatra zay anjakany ny volany lalao politika eto Madagasikara tsy mipetraka tsony ny hevitra tsy mipetraka tsony amin'ny iza ny manan-kevitra ary betsaka koa ny mitondra hevitra manalasala milalao vola ao anatin'ny raharaha politika zany hitantsika tsara fa maro angeny tsy azo anderana na dia mitonona azy fa merana lay antoko politika na vondrona antoko politika dia tsy azo anteherana satria milalao amina raharaha politika maloto amin'ny fitondrana dia zao tsika so zany mezaka ny manazava amin'ny vahoaka malagasy manontolony amin'ny hoe ity toejava misy iainantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia toejava misy tsy maintsy hitondrana fanovana ary hitondrana fanabeazana ny olo-pirenena tsirairay avy misy ny menjanary ifo ao anatin'izao torimaso zao maro ny zaza malagasy nefa ataoko hoe nibroso tao anatin'ny seha-pampianarana sy nandray leso nandray aman-dreny manabe ny ankizy zany fa aminay zany tapitra ny fotoana fisalasalany malagasy satria io hitantsika io monsieur décanté ny situation zany hoe miavaka ny vary tsy parifary amin'ny raharaha politika ny mpitondra dia efa mpitondra tsy mahomby ny mpitondra dia efa hitantsika efa mpitondra tsy mieritreritra ny amin'ny tombontsoim-bonana ny fanoerana dia fanoerana sadasada ny akamaroana dia ao anatin'izay fanoerana sadasada zay tsy manaraka intsony ny olona fa zao kosa ny olona mitady ianteherana ny amin'ny hoe iza no manana foto-kevitra mitombona sy mazava ho amin'ny tombontsoim-bonana aloha ary indrindra ny amin'izay fiandrianam-pirenena mahamalagasy atsika izay zany Michel no menjanahary dia marina tokoa fa ao anatin'ny vanim-potoana to sahirana ny vahoaka malagasy tsy hitany ny azo ianteherana manoloana an'izay satria zatra an'izay fomba fanaovana politika izay hoe zay manam-bola sy matanjaka ihany no azo nokevitra sy arahany eto Madagasikara fa tsy zany tsony zao situation fa manomboka mieritreritra ny olona hoe
inona tokoa ary no ambarany cellule de crise diovy Madagasikara manoloana ny dara politika, inona tokoa no ambarany cellule de crise diovy Madagasikara manoloana ny fitantanana ny harem-pirenena, inona no ambarantsika manoloana ny fijoroana amin'ny fanarahan-dalàna. Zany rehetra zany zany am'izao tsika miteny zao no ezahana ampahafantarina ny olona ary tsy mitaraitana mipaka manao antso avy foana mihitsy azy amin'ny olo-pirenena zay ny angarany vitany eto amin'ity firenena ity hoe fotoana re zao tokony hifanakaloza-kevitra ifanoana ny ifandraisan-tanana iverenantsika amin'ny Madagasikara tany-tandalàna sy iverenantsika ny amin'ny Madagasikara ny gasy. Ici c'est pas la France, ici c'est Madagascar. Zay zany no tokony hotrindrina sy azavaina amin'ny olo-pirenena de mitaky ny fiatanam-pony tsirairay avy sy ny fijoroany ny olo-pirenena tsirairay avy zany fa zany ndray aloha mbola tsy kivoka za manokana zany misy janary ny lafin'ny politika no mbola hijoroana hatramin'izao hoe tena mbola azo ataony manova Madagasikara ary raha Madagasikara no resahana de tsindriky foana hoe mbola grand chantier Madagasikara, betsaka ny zavatra atao eto ary betsaka ny tokony atao eto Madagasikara. Andray ny fiaonana ny tampony sy ho isika akoatry ny fiaonan'ny filoha malagasy sy ny filoha frantsay ny 13 ny volana aprily zao mendrika ny andray an'izany hoe i Madagasikara aloha ny zavatra misy eto zany eto amin'ny hoe commission vondron-masimbe indiana Madagasikara de isany ao anatin'izany io ihany koa fa tiako valinao miaraka amin'izay le hoe ny aonan'ny filoha frantsay amin'ny antoko sy vondrona mpanohitra. Ny fiaonana ho an'ny antoko sy ny vondrona mpanohitra hatreto mbola tsy mazava hoe misy sa tsy misy inona no tranga iseho zany amin'izay lafin'ny politika zay tsy mbola mazava tsara zay ao anatin'izay programme Emmanuel Macron eto Madagasikara zany. Ho anay aloha de tsonay fa zay tsy mandray anjara ao anatin'izany satria efa miteneninay nambaranay fa izahay de tsy manaiky ny atongavany Macron eto amin'izao situation zao ka raha izahay cellule de crise zany no atsona anatrika amin'ny fiaonana Macron de tsy manatrika an'izany zay zany ataonay mazava. Ny anay zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao de tsotra ny amin'ny hoe misy mpitondra fanjakana amin'izao tsika miteny zao zay raha iverenana ny tantara de aminay tsy ara-dalàna io fitondrana misy amin'izao fotoana zao zay misy any Natorajoelina tsy ara-dalàna io noho ny fanitsakisahana lalàna, tsy ara-dalàna io noho ny amboletra natao tamin'ny fifidianana, tsy ara-dalàna io noho ny tranga ny ainatsika tamin'ny fifidianana ny 2024 iny zany aminay zany mazava ary clair zay position zay. Raha misy ny dinika politika tokony atao eto Madagasikara de tsy maintsy miainga amin'ny dinika politika aloha zay ao anatin'ny vondron'ny antoko fanoherana tena manohitra koa fa tsy manohitra kisadasada zany manoloana ny raha-pirenena. De faharoa ilay fanontanianao de hoe ny COI ny vondron'ny COI any koa tena mbola mipetraka foana amin'ny priorité ao Madagasikara. Raha mbola ny fantatsika dia ny akamaroany ny 5.7% ka hatramin'ny 6.7% miainao ambanin'ny $1 isan'andro de priorité ho antsika aveo mandray ny fiaonan'ny vondron'ny COI eto Madagasikara. Any koa tsy lara-pahamehana zany. Lara-pahamehana de hoe ahoana ny amahana ny olana ara-politika ilay crise politika resahanay foana miverimberina eto Madagasikara ary mialalina izy io mialalina tsy maintsy hiafara amina fifandonana io satria hitatsika tsara mitranga tany Tuileries farany teo tsy mazaka intsony ny olona ary io tsy maintsy se multiplier io manoloana ny toetra raha iaina ny voaka malagasy sahirana miaino anaty fantrana miaino anaty amaizinana miaino anaty tsy fisindrano miaino anaty lalana simba miaino anaty ny vary miakatra zany rehetra zany ny fahavoazan'ny malagasy amin'izao fotoana zao de